hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Tokoa tanatiny fandarana mba hovanina ary isika amin'ny ity alarobia 20 febroary 2024 ity miaraba ny ray aman-dreny ny mpanabe Désiré Ramakavelo izay generaly misotro finoana. Dia fa miarabanao ihany koa tsy lavina miaraba ny Andriamatoa Bruno dia miaraba ihany koa ny olona manaraka ny fampitana ny sary azafady dia miaraba antsika rehetra mpanaraka fandarana tompoko. Mazava ho azy moa zany fa ny fandaharana dia efa misy fomba maromaro ahafahana manaraka azy amin'izao eo ny anaranareo azy amin'ny alalan'ny radio eo ihany koa ny fanarahana azy amin'ny alalan'ny internet ary indrindra fa ao anatin'ny YouTube zany ary ny RDP live mazava ho azy dia ireo zany ahafahana manaraka ny fandaharana daholo ireo. Ny fandaharantsika dia mizara telo ny tsara ny mampatsay azy ny 20 minitra voalohany hitondrana fa melabelara-kevitra ary ny 20 minitra faharoa andraisana ny SMS avy aminareo zay. Ny 20 minitra marana anazy dia andraisana ny antso mivantana avy aminareo io zany mety misy fanamarihana mety misy ihany koa ny fanampiana izay fandresahanay misy ihany koa mety hoe fanontaniana sy ny sisa. Raha ny resaka nataontsika teto farany satria tamin'ny heriny sala amin'izao dia tao anatin'ny inona moa zany filazana azy rivodoza isika rehetra dia tsy nisy ny fandaharana fa kosa talohan'izay isika dia ny resaka ireto famidinana omenanao reto zany ny fanompo-pirenena no isan'ny nisongadina tao anatin'ny resaka izay nataontsika tamin'ny tapabolana zany izy io. Ireto kosa ny teny manan-danja tao anatin'izay rafitra no avaozina nefa isika rehetra no manana andraikitra sy adidy amin'izay amin'ny alalan'ny fitiavan-tanindrazana. Aoka ialana ny risoriso ny tsy fanajana lalàna sy ny tsy maty manota ny korosofana ny firenena atao arin'ny Repoblika voalohany azo averina ho fanarenana ny zava-misy anefa ny fanompo-pirenena. Maro ny vokatra tsara vokatry ny nanaovana izany fanompo-pirenena izany teo aloha toy ny hoe fahavitany lalana eo ihany koa ny fahatsarany lafy ny fampianarana ary indrindraindrindra nanohana ny fambolena sy ny fiompiana indrindra fa ny fahasalamana izany zavatra izany. Marina loatra misotranao Andriamatoa tsy lavina tena marina mihitsy zany ary zavatra ny ainako mola izy tany amin'ny serivizivika dia tena hitako mihitsy hoe raha misy ny sehatra anankiray tena afaka miara-miasa mivokin'olona amin'ny vahoaka ary sy ny fandriampahalemana sy ny fanatsarana ny fiainana dia ny serivizivika tena mametraka an'izany mihitsy satria zavatra ny ainana ary tena hoe niterina izay nisy serivizika tsy nisy an'izany alatrombo zany tsy nisy an'izany dahalo zany tsy nisy an'izany korontana mampandositra ny olona ny tanànana zany zany ny antony nampatsahivana azy. Fa eto Andriamatoa tsy lavina marina fa tamin'ny herintsika tsy nanao tamin'ny 20 febroary 2024 kanefa zany daty zany na zany vaninandro zany dia tena tantara tsy fanadino ary za tena tsy sasatra mihitsy raha tena iaina amin'ny hoe maha-olom-pirenena tompoko dia tsy maintsy mahalala ny tantara mahalala ny zava-misy mba tia mamakafaka hoe fa inona marina moa mahatonga zany tsika zao hiditra anatin'ny atao hoe fanavozana dia tena mila mahafantatra mihitsy hoe inona ny zavatra mitranga dia fa maninona no mitranga dia inona ny tokony tantara zany ka ny tantara ny efa laza tsy fanadino fa ny ankehitriny koa mila mifantatra mba hitsinjovana ny eo avy zay zany zany indrindra natsahivako ny hoe ny daty ndraiky 20 febroary toko dia tsy mba fahanadino mihitsy eo amin'ny tantaram-pirenena satria anisany namonoana ny filomin'ny ny kolonely Tatrimandrava nataon'ireo fahavalo-pirenena iza moa ny fahavalo-pirenena ny ataoko hoe fahavalo-pirenena dia ny olona izay mbola mieritreritra hitazona ny malagasy ao ambany vahoany ka iaina ny fahantrana sy ny oroorony zay ny ataoko hoe fahavalom-bahoaka mbola misy anie zany
mbola misy zany ary sofa isy ity fanavozana ity dia tena hoe mba hiverenana amin'izany hoe fandriam-pahalema zany. Tsy ahiviko manokana mihitsy zany hoe tamin'ny andron'ny kolonela Tsimandava satria ny tena tanjona tamin'izany fotoana zany a dia ny andraisan'ny vahoaka malagasy an-tanana ny toe-karena ny ainga tany amin'ny fotony tamin'ny ataony hoe vao mieran'ny toe-karena tany anivon'ny fokotany zay tena nahitana fahombiazana ary tena anisany niteraka fanantenana lehibe hoe raha izao no mitohy dia tena ho tanteraka angamba le hoe fandraisana an-tanana ary anisany lazaiko mihitsy nampiorooro an'ireo olona nataontsika hoe nanao ampimamba ny arenan'ny Madagasikara ny toe-karenan'ny Madagasikara dia hoe teo am-pelatany ireo ary anisany mbola averiko ihany fa anisany nafaty any kolonela Tsimandava. Ary raha ohatra antsika hiaina an'izany fanavaozana zany dia aza adino ny hoe tsy maintsy mainga avy any fotony mifokon'olona manana anjara toerany ary indrindra eo amin'ny sehatra ny famokarana sy ny fampiroboroboana ny toe-karena dia tena anisany ao anatin'ny fanavaozana zany. Zay zany ny mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe tantara tsy fanadino. Raika amin'ny 10 taona teoriana zany atao hoe andro tsy fanadino zany dia hoe ny fanavaozana ny repiblika. Mila fanovana rafitra, mila fanovana toe-tsaina satria mifanapotika amin'ny toerana amin'ny alalan'ny risoriso isan-karazany sy ny tsy fanarahana lalàna ny mahatonga ny fahampitehana sy ny faharavana tompoko. Amin'izao fotoana izao dia tena tokony hitandrana mihitsy tsika malagasy, tena tokony hitandrana tompoko. Mpandalina tantara no miteny eto ary ny fandaharantsika dia hoe malabe olom-pirenena vanina. Inona moa no tena tiako tenenina amin'izao vanim-potoana izao dia mahita tsara tsika be dia be ny resaka mandeha tena mampisavorita saina fa ny tena zava-dehibe tsapako noho ny fianarana izay nataoko dia tena le hoe andeha ho any velany ny lehiben'ny ny fanjakana ny repoblika fanavaozana andeha ho any amin'ny iviaona amin'ny présidentny Rosia Andriamatoa izy moa Vladimir Poutine dia andeha ho any Frantsa eona amin'Andriamatoa Emmanuel Macron frantsay sy ny sovietika. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia tena hoe misy zavatra enjakenjana ao. Inona le enjakenjana? Tadidio tsara fa zavatra averimberika olom-pirenena vanina ao ny resahana eto tsika rehetrarehetra tompona ndraika raha misy toeram-pamaharana tena azo lazaina hoe tsiritin'izao tontolo izao dia Madagasikara ato amin'ny ranomasimbe Indiana mifandray amin'ny Rosiana ianao ve dia mieritreritra fa frantsay anakin'izany indrindra izy efa very toerana tany Afrika ary ny toerana faran'izay sarobidy tsara indrindra eto ambonin'ny tany dia Madagasikara amin'izany lafiny ara-piarovana izay. Dia tsika mandeha makany ny dikan'izany zany dia efa mieritreritritsika misy karazana hoe tsindry avy amin'ny an-taniny sy ny ankilany. Dia za zao vao tamin'ny omaly angamba nahita an'iny le hoe teneniny filohan'ny antenimieram-pirenena hoe feno maramila frantsay tsy ara-dalàna eto Madagasikara ho re olona fa tsy manana ny fiandrianany angaty firenena ity hoe tonga fotsiny avy hatrany ny maramila frantsay dia nipitaka eto Madagasikara. Inona ny ataon'ny ministra ny raharaham-bahiny tsy miantsony ny masovy frantsay milaza hoe inona tsy zavatra ataonareo ity. Filohana androm-panjakana no miteny izany hoe feno faramira frantsay tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Mampieritreritra nge zany na tonga dia any amin'ny ministra ny raharaham-bahiny ny eritreritro fomba fanao eran'ny tany tompoko mampiantso ny masovo ary avao ohatra ka miziriziry fotsiny dia azo atao mifanapahana ara-diplomatika mandritra ny vaotaona vaofetra eo amin'ny firenena rotonta. Mbola anisan'ny tena malasafisaina ana inona ny ataon'ny folo-alina eo anatrehan'izany zavatra izany. Fiarovana ny firenena ny siny ny folo-alina maro be ireo jeneraly ao amin'ny folo-alina amin'izao fotoana izao. Zany ny zavatra ianao avy amina filohana androm-panjakana dia malasa ny eritreritra mihitsy fa ahoana fa maninona inona ty zavatra mitranga ary inona ty zava-doza mitatao eto amin'ny firenetsika. Fanabeazana olo-pirenena vanina ao ny teneniko tsy maintsy resahana zany tompoko amin'ny maha olo-pirenena amin'ny maha-firenena manana ny maizy azy eo anatrehany tena hoe fanaovana tsindry azo lena
avy amin'ny firenena matanjaka avy any velany. Safiditsika niaraka amin'ny Rosiana. Safiditsika mbola hijanona hiaraka amin'ny Frantsay. Kanefa zany ao anatin'ny fifanajana. Fa tena lasa mampieritreritra ka tena ozy aho hoe tena tsy maintsy resahako. Satria hoe fanabeazana olom-pirenena vanina. Izy vokatra tsara ho an'ny firenena fa tsy tena azo lazaina tandondomindoza ny firenetsika maheno an'izany zavatra zany aho. Manaraka izany dia hoy aho hoe hiditra amin'ny fanavaozantsika. Mbola ho an'latiny tena hoe raha mijery tambazotra zany eny ianao dia tena lasa fisainany. Tena inina atao mihitsy ve ny mamoaka vaovao tsy marina isian'ny fampiororoana. Tena atao mihitsy ve izay ampisavoritaka ny toe-tsain'ny malagasy ka hahatonga azy iraviravin-tanana. Zany ve ny atao hoe olom-pirenena tompoko? Zany ve ny atao hoe tia tandrazana tompoko? Mahalasa ny eritreritra zany zany. Tadidio fa malagasy ianao, malagasy aho. Aza takalo amin'ny fitiavan-tena sy ny tombontso manokana ny firenetsika sy ny hoavin'ny taranaka eto Madagasikara. Tena anisany malasa fisanana mihitsy zany rehetrarehetra. Ary izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy miresaka n'izany hoe atao anatin'ny fandaharam-bahovanina olom-pirenena vanina. Dikany hoe olom-pirenena vanina mandray andraikitra, mandray ny adidy, manao ny adidy, manandrify azy. Ary anisan'ny adidy ny olom-pirenena dia tena n'izany hoe fiarova-tanindrazana. Ina moa ny tena fiarova-tanindrazana? Tsy misy tazonana basy manotafondro ni. Fa ny tena hoe fandraisanao andraikitra mba hampandroso n'ity firenena ity, isian'ny filaminana, firaisan-tsaina, ny vahoaka malagasy. Hahatonga azy firenena miray ina. Inona zany firenena misamatsamaka zany noho ny fitiavan-tena. Hoy zany ilean'ity firenetsika ity. Ary zany ny tena hoe tsy maintsy ifampiresahana, ifanentanana mihitsy. Satria ny daholobe mihitsy no tompon'andraikitra amin'izao fanavaozan'izao. Tsy an'ny fanjakana ihany, tsy an'ny fiangonana ihany, tsy an'ny mpanao politika fotsiny, fa tsika rehetra manontolo ny vahoaka koa anatiny. Fa tena zava-dehibe mihitsy ny zavatra hoe eritreretintsika hitondra n'izany teo hoe fanavaozana. Fanavaozana. Anisany tena hoe zava-dehibe mihitsy zany hoe fanavaozana zany. Miresaka ihany tsika ny hoe fahatsara-piainan'ny malagasy. Jereo nefa tena zava-doza nataon'ny rivo-doza reo olona. Jereo ny faharavanan'ny Tomasina. Mila firaisan-kina, mila fifanampiana, mila fanomezan-tanana. Dia amin'izao fotoana izao mbola misy anararoatra indray ny ampitombo ny vidin'ny fitaovana hoe hanarenana ny tanàna. Rariny saditsy ny fanjakana raha mampitandrina. Rariny saditsy ny fanjakana raha manome fanampiana mba hampiena ny vidin'ny fitaovana ohatra. Izay ny endrika anankiray anisan'ny fanampiana andritra boin'ireo. Tena variana ianao. Aza ataoko tsika hoe fitsapana ataon'Andriamanitra mihitsy angamba le rivo-doza ny sesy anankiroa teo hoe hahatonga saina ny vahoaka malagasy. Aiza marina ny tena hoe firaisan-kina. Jereo nge ny fiazaka zany ny olona avy any ivelany hoe manampy antsika. Maninona moa ry zareo ny miazakazaka manampy antsika? Mbola veriko ihany. Anisan'ny toerana tsara indrindra atao toeram-pamaharana eto Madagasikara. Zay dia aza adinontsika. Fa tsy azakazaka fotsiny amin'izao noho ny fitiavany ianao ny fitiavany ahy. Fa noho ny tanitsika ny men'Andriamanitra n'izany toerana manokana izany ato amin'ny ranomasimbe indianina. Miazakazaka daholo ny rehetrarehetra. Ary zay fantatsika tsara inona ny zava-misy eo amin'ny rafitra izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna rehefa ny lalam-panorena, rehefa ny zareo tompon'andraikitra ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana milazany hoe manaraka ny manara-dalàna araka ny lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra dia mbola zay aloha. Mbola zay aloha. Na inona tenena sy fanankiana nataony avy any ivelany dia mbola zay aloha. Tsika ny maso mandidy, tsika malagasy ny maso mandidy amin'ny firenetsika. Ary matoa mbola misy fifandraisana amin'ny rehetrarehetra nge dia zay mbola ekena fa mbola ao anatin'ny fanarahan-dalàna marina fa nisy fiovana mazava loatra. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe mbola ao anatin'ny ara-dalàna ny firenena malagasy. Zany koa tokony tsara tsy handray an'ireo hiazakazaka hiantso ny filoham-pirenetsika hoe tonga afa amin'ny resaka ty raha tsy manaiky ny mahara-dalàna azy. Tsy handray olona tsy ara-dalàna izy. Na inona atao hoe resaka sy fomba fanakorotana saina ataon'izay rehetra na ny avy any velona na ny ato anatiny. Tsy adala akory ireo firenen'ireo.
ka iantson'ny filoham-pirenentsika hoe tonga avy amin'ny resaka nahatsa na haroa mandray nireny eto hoe ny minisitra ny raharaham-bahiny atsy na haroa sy ireo solotena maro ny firenentsika. Midika izany fa ara-dalàna marina fa manana ny fijeriny ny sadeka ohatra fa manana ny fijeriny koa ny fahasamby afrikanina. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy zay ny ataoko hoe na ny tantara ankehitriny ary tompoko ilaina ho fantatra. Fantatry ny olom-pirenena mba tsy tonga azy isalasala ary tsy ho fitapitahana sy fieritreretrena fotsiny. Fa rehefa tsy mahalala ny tantara ianao dia lalaovin'ny olona fotsiny. Zany ny antony tsy maintsy hitenenana ary ampitana ny tantara zay misy eto amin'ny firenena sy ny zava-mitranga. Ny olona manko fa raha vao miresaka zany hoe resaka politika zany azafady tantara-pirenena tompoko. Tsy ravana fotsiny amin'ny hoe resaka politika zany. Ary zany tsy mampandroso antsika tsy mahalala ny tantarany akory ilay malagasy. Tsy fantany. Ary ninona natao mihitsy tsy afantatra ny tantara. Zany dia mbola taranaka le tamin'ny andron'ny fanjanahantany tsy nampianarina ny tantaran'i Madagasikara. Tsy natao tao anaty programa. Tsy ilana fantatry ny malagasy ny tantarany. Rehefa avy eo ianao lalovan'ny olona fotsiny dia mbola mitohy ihany dia mbola mitohy. Manahoana zao ny programa mpampianarana? Manahoana? Mba tena mifototra mihitsy ve? Tena misy lanjany ve zany tantara-pirenena zany? Ahatonga saina ny olom-pirenena malagasy. Ka hoe hay ve tsika ohatran'izao, hay ve tsika ohatran'izao, hay ve tsika ohatran'izao. Ary zany tantara zany ilaina. Tsy ny tantara-pirenena fotsiny ilaina, tantara-pianakaviana koa ilaina fantatra. Rehefa tsy mahalala ny tantara-pianakaviana ianao, lalaovin'ny olona fotsiny. Na ny olona sasana ary miambo fianakavianao nefa tsy misy fifandraisany akory. Zay ny antony. Ahafantarana ny tantara-pianakaviana. Tsara ho fantatra koa ny tantaran'ny tanindrazana misy ianao. Inona momba zavatra tena hoe nisongadina tao amin'io tanin'ny mporan'ny razambe ianao inona? Ilainao fantatra tsy voatery hoe any am-pianarana ny mahafantatra an'izany. Eo anivon'ny fianakaviana no ilainao fantatra zany. Ary zany rehetrarehetra zany raha tena mameriterytsika fa hisy fanavaozana anisany mba-toerana lehibe ny tantara-pirenena. Ny fampahafantarana an'izany atao hoe tantara-pirenena. Marina fa ilaina ny fanovana rafitra, fa rafitra ovana tsy misy tsy mahalala tantara pokaty. Zay ny fahafantarako azy. Tsy mitondra makazy an'itsy zany. Tapitra ny tapany voalohany apetraka eo. Eny ary andeha isika aloha anaraka hirairay sady isinto kely. Tsara melaty oentipirazana anao taniko ritanindazako rafia tsara melaty raketo mamilamilamito rigasikara ratsy vokatriny sadio no iatsoko anao ho fireneko ritanindrazako fa fitiavantenako voleo fery ao maolo gale velomoratazana azatao ampasandrazana ifalire guaita sireo vitsika pitsaka ramutokany tanako tsy ampandrosanao iady fa ampahatranao gasy sasatra itany manikyo zao no veliranoko uzory atraminy taranako raha motokany tanako tsy ampandrosanao iady fa ampahantranao ho gasy sasatra itany manikyo zao no veliranoko uzory atraminy taranako gale velomoratazana vazatao ampa
karazana ifalireko aika sy ireo fitsika pitsaika Sandazana ifalireko aika sy ireo fitsika pitsaika SMS no raintsika izao a amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 lasa ny resaka mianaka tambadika ato mahakasika an'ilay tononkira ao anatin'izay no hoe rikasikara o raha tsy vokatry ny saiko no iantsoko anao fireneko ry tanindrazako fa fitiavantenako voleo fery aho dia rehefa io le mbox dia ny SMS nareo zany no raintsika izao ao anatin'ny ampahana 20 minitra faharoa mba hovanina hoy ianareo ato ary hono a generaly mety misy fifandraisany amin'ilay vavaody somary pototra hoe misy filoha afrikanina telo hono alainankeny dia mety ho iza mety anahoana zay ny le toko hoe be dehibe mihitsy le zavatra azo lazaina angamba mifahitako azy hoe zavatra tsy maro pototra fa hiteraka orooro oka mba hitandrina iantsika oka mba hitandrina iantsika malagasy tsy tsika indray nao sandantry mivava mpamosavo malemy ka ny aona tokantrano indray ny vorehana zay zavatra tena mampidodoza mihitsy tena lazaiko anareo fa tena lasa fisainana mihitsy aho tamin'ny fanambarana hitako tamin'ny tele nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena hoe Andriamanitro izy ty tany ty raha ohatra dia hoe misy maramila frantsay miditra dia araka sy daniny kibony dia hoe anisany raha tsy fantatro na zany Jesu hoe manerana Madagasikara inona zany ny dikan'izany raha olona hafa nyteny azy teo zay hoe mety vaovao tsy marina angam'izany fa raha filohan'ny androm-panjakana no miteny izany any amin'ny fahita lavitra dia hoy aho hoe zavatra maro-pototra dia mametraka fanontaniana zay no tenen'izy tao inona ny ataon'ny ministra ny raharaham-bahiny tsy miantso ny masovo frantsay inona ny ataon'ny folo alina hijery fotsiny ny zavatra any nefa eto an-tanindrazana efa misy zany efa tonga zany mpanany bohitra raha izay ka tena mpanany bohitra nge zany raha olona tsy nahazo alalana eny hoe ohatran'le hoe fomba nangalan'ny filoham-pirenena teto anie reny ny atao hoe mpanany bohitra tonga dia alaina dia hoentina dia ry dia alefa ry tsy misy iarana tsy isinina zany ingeny atao hoe mpanany bohitra mba hovanina olona namantsika ato reny mpianakaviana no manoratra eto ny vadiko izy amin'izao mamono tsy manome vola na ratra dia nitoriako izy tsy nety raha fozako fa misara hoy izy zany efa tena mijaly dia marina aloha ny ianao mitory zany raha tsy fahaizany lalàna zany zendry amin'izay tonga saina koa ny fianakaviany zay le izy tsy ampafirony sanatriny zany sanatriny vava zay foana fiteniko sanatriny vava maty fa von'ny loza-pifamoivoizana zina ny azonao ataoko izy raha maty dia tsy maintsy ianao ny miatrika ny fiainanao sy ny miaraka amin'ny ankizy zay fotsiny ny aza foana fiteniko ny zanako generaly voafito taona dia niambina mpitabataba tany an-tsekoly dia avy eo noroahiny ilay ramatoa fa hoe mikapoka ny zanany nono dia mba mety ve tompoko zany tsy maintsy ataoko hoe mila fionana amin'ny any am-pianarana mihitsy ianao hoe dia atao zay fandaminana fa tsy mety zany ny zaza tsy maintsy mbola andeha any am-pianarana ihany ka raha voananany olona lonolono dia mifarany tsy tamany io zaza io fifampiresahana ihany amin'ny fifanatonana ihany ny fandaminana zay miverika zany ny vahaolana hoe misy fahaiandrena
Salama tompoko a tanora lehilahy 17 taona no manoratra zoko ray aman-dreny a inona tokony atao fa 10 taona ny asana mbola tsy natsangana na dia vady ray aza ole namanata eny mandeha tsikelikely za moa miteny foana le hoe ny fandrefesam-piainana isaky ny 10 taona raha vao manompoka any amin'ny ataontsika hoe fahatelopolo 5-telopolo taona any ianao dia efa mba manana tany ny antony a itsonjovana hoe ndray andro any mba hanorona trano rehefa tonga ny fotoana isotrokoronony dia efa mba manana trano isaky ny 5 taona ahitanao hoe inona ny zavatra vitako tao anatin'ny 5 taona ary inona ny tanjona hotratrariko 5 taona raha tsy manao an'izay ianao dia tsy ho tafita mihitsy ary io tsy voatery tonga dia anatra zany lazaiko raha vao manana tany angenao anisan'ny zavatra teneniko koana dia hoe rehefa mba manana vola kely dia efa hoe mividy vato atao fototra efa manana le sari-trano zany dia mividy briky atao dia rehefa tonga ny sabotsy a dia lasa nareo mianakavy kely mandrafitra ny fototra dia ampiakarina tsikelikely aza tonga dia tao be dia be koa ny briky mijano eo fa misy mangalatra oabolam-bazaha moa hoe petit à petit loha zao zay mihitsy mandeha tsikelikely fa tsy tonga dia avy trano dia raha-te hanana trano ianao dia tsy maintsy zay mifandeha angonina tsikelikely ny fitaovana fa tsy maintsy manana tany aloha voarotaona ity namatsika ity dia maty ny dadany a dia nanambady ny mamany dia zandry ny dadany no nitaiza azy a efa 17 taona izy zao tsika miresaka izao hoe alain'ny mama nono a nefa izy tsy mety ho tia an'io reniny io inona ny tokony atao dia raha tianao tafita io zazy io dia aza alaina avelao izy any amin'izay nanalehibe azy fa ianao efa nandosotra didy nandrisy izay fotoana izay tsy hoe rehefa lehibe hoe dia hoe andraso fa alaiko amin'izay fa amin'izay dia mba mijery ahy io reha any arina any nga ianao nijery azy dia raha tsy tianao potika ho any fiainany dia aza alaina izy fa avelao izy hijanona zay fotsiny raha fa safidinao ny apotika azy dia alay viara mankasitraka ray aman-dreny fa sady sambatra izay mananao miara-mitaiza aminay ray aman-dreny ny zanakay oela velona ianao a zay ny voalaza eto ya mba hovaninao ny namatsika manaraka izy teo tovolahy 12 taona no mangataka torohevitra za miasa mambolana taona zao dia hanorona tokantrano amin'izay za dia inona no lazaiko eo amin'ny patroko fa hialy za misaotra tompoko koina moa rehefa hanorona tokantrano nganao voatery tsy maintsy hiteny amin'ny patronao rehefa fantatro fa misy toerana ahafahanao miasa miantoka ny fampandehanana ny raha tokantranonao fa tsy hoe za hiala fotsiny nefa tsy misy antony miantoka dia aveo dia hoe petraka any amin'ny dadasineny aloha mandra-pahita asa vaovao indray tsy mety mihitsy zany raha vao manorona tokantrano zany atao hoe ary elatra dia miantoka ny fampandehanana sy ny mahatsara ny fiainan'io tokantrano tsy zay no izy fa tsy misy zavatra hipetrahanao amin'ny patronao zany fa zaonao tanteraka rehefa ohatrany hoe za nahita asa hafa dia mangatatsodrano aminao a patron dia andeha tsy zay no izy ny amin'ilay resaka hoe fitoriana sy ny sisa tsy mandany vola be ve zany generaly raha makany amin'ny tribonaly le izy zao foana ny torohevitra ataoko aminareo hoe mandeha alaloha eny amin'ny trano arzo io trano arzo le eny totam-piainako io nge toy ny tribonaly fa tsy mbola mitory akory fa tena manazava aminao izy amin'ny lafiny ara-dalàna manara-dalàna inona le tranga ka tena manorohevitra anao mihitsy izy zao no tokony atao zao tokony atao indray safidina hoe ay zay dia tsy manambola kana-pisolo vava zay tsy manambola atendry fasadibizay dia zay zany ny olona ve ndia isolovonany akalanao hoe anyme volanao andehananao any dia eritrereto tsara zay zavatra zay isiray io tsy vola amin'ny papanao eto ny SMS-ika dia milaza manao hoe za tsy mba manana lehilahy amin'izay fa zao matahotra raha vao iresahan'ny lehilahy indrindra fa mifankahita maso inona ny tokony atao dray dia saroka anatra ianao sady sata ka ianao ka mieritreritra ny tsy hanambady mieritreritra ny tsy hananataranaka zay nge le izy tsy maintsy hovanao ny toetrano mifahasarotan-kenatra nge tsy manampy anao na oviana eo amin'ny fandrosoana amin'ny fahatsara-piainana zay tadideo za fa milaza foana amin'ny toerana zay ty andehanako fa fahefana anaty ery anaty io ny endrika Andriamanitra ao amintsika satria io ny le lasa finoana no ampiasao ao aminao fa tsy ny sakana anaty ataon'ny demony raha voasakana anaty ny fahasarotan-kenatra tsy fatokisa-tena ny tahotra ny orosiny zay sakana avy amin'ny demony
de tady teo fa raha vo zay ny ainanao de ny demonina ao aminao ao fa rehefa ianao mametra mampiasa an'le hery anaty zay endriky Andriamanitra ao aminao sady endriky ny finoana de tsy maintsy mivoatra ny fiainanao hoe misy fahatsaram-piainana misy fahombiazana misy ary tena tenenina le zavatra tenenina iny nge tena ohatry mivavaka Andriamanitra tsy nikononkonina fotsiny de hoe misy mazava tena teny mihitsy izy hoe misy mazava zay zavatra hoe na teny miary izy anao tsika anao andao isika anamboatra olona tahaka ny endrikitsika ny teneny izy fa tsy nitao fotsiny kononkonoiny de tonga de nataony midika ary tsika malagasy mbola manana an'izay hoe fotom-pisainana hoe ao anatin'ny teny misy hery zay mahatonga malagasy mangataka tsodrano ary matahotra ozona no ny hery ao anatin'ny teny nefa io le hery ao anatin'ny teny io le endrika Andriamanitra ao amintsika io le izy Mavana tompoko vehivavy manambady mana zanaka vavy ray ny rafosako tsy tia anaisy ilay zanako vavy fa hoe tsisy ilana an'izany zanaka vavy zany inona ny tokony ataonay Andriamanitra ka rehefa tsy misy ny vehivavy de iza ny ampitombo ny taranaka ny rivotra zay aloha zany mbola fantanina mipetraka eny tsy hitrebona avy amin'ny tany moa nataon'Andriamanitra lasy vavy eny re olona ny olombelona mba hisin'ny taranaka ka raha ianao mieritreritra fa tsy tokony fanao zany de tsy fantatro na tsy haiko milaza azy akaritsika kely ny SMS tsika satria de misy SMS miverimberina kely salama hoy ny namantsika ta zana nanana olontiana taloha de efa nanambady mbola tsy vita raharaha izy de avy eo nisaraka zareo de mitady iverina hiaraka amiko indray ilay lehilahy de inona no tokony ataoko fa tena verivotra zay ny atao hoe filatsy mahita rehefa tsy nirara iny ianao ka tsy nahazo vokatra araky ny iverana azy de nde iverina any aminao aza miditra am'izany raha vao ataon'ny olona filatsy mahita ianao tsy ho sambatra mihitsy amin'ny fiainanao zay fotsiny rehefa natakaliny olona hafa ianao de velao izy hitady hafa mba hovanina olona namana atao elavely ianao jeneraly mba soasatratra fa mifangaro iny jeneraly inona ny tokony atao fa lay fianakavianay ohatra ny hafahafa toetra ny sasany satria ny mamanay rehefa misy zavatra miseho atao amin'ny fianakaviana na olana na fahoriana de aiza ny toy ny namana Bruno tapaka zay nge le manahirana be rehefa manana ny tokantranonao ianao ny vady aman-janakao ny taranakao de iny masoana fa tsy zay fianakaviana mety hanapotika ny fiainana tsy milaza hoe misarana ny fianakaviana fa rehefa hitanao fa hanapotika eny endrarana am'izany ianao manana ny zanakao manana ny vadinao manana ny taranakao inona ny andehananao any amin'ny zavatra mampidi-dosa za mandehany za mahana olontiana ary tena tiako izy nefa zay somary ny sara toerana kely efa 10 volana zay 3 volana nefa izy tsy mety miresaka aminatsony inona ny ao ambadika zay de efa navelany eny zao ny anao efa nadininy inge ianao zany midikany aza mitady hoe inona fa efa nanadinanao izy efa nifindra lasa izy zay ngamba ny mazava efa nifindra lasa izy de anao napetrapetrany eo de amboary ny saina amboary ny fo eritsereta tsara zay le ataoko hoe hery anaty ampiasao fa zany sakana anaty hoe malahelo azo sana tsy hitako zay atao de vao maika anao niletika nahita vazo hafa izy zany jeneraly ny vadiko mora tezitra kely rehefa misy resaka tsy mifankahazo kely inona ny tokony atao vehivavy 7-telopolo taona no manoatra mananjanaka 3 menatao io nge ny fahatezerana nge karazana sakany tsy avitana zavatra de io le ataoko hoe azany sakana atao be sakana hoe demony fa ny ataoko hoe hery anaty zay no Andriamanitra ray zanaka fanamasina ohatra ny eo atao isaky mivavaka itsika amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanamasina zay le izy aza mena toerana mihitsy ao an-tsainao sy am-ponao ny demony amin'ny alalan'ny sakany isan-karazany amin'ny fisehony inona tompoko ny tokony ataonay fa isaky ny misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainy mamanay de hozoniny sady hopainy izahay zanany tsy ho tafita so de mba tsy reny zany
so de mba afa le mitahiry zanabatra fa tia indray zany zao re mimbaratra za zany a maheno an'izany a de ozy a so de mba tsy reny zany mety niteraka io vehivavy io a fa tsy manana fondreny saindreny sy namandreny zany anosina zanaka raha mbola reny kely io mbola nieritreretika fa raha reny niteraka io tsy de sanatry ny vavaladiny tena ifonako anaovako saloha fito ny olo loatra zany ny atao hoe mpamosavy malemy ny onkolana ihany no vorehana no vonoina ozona nge mamono hoe de sahanao mamono ny taranaka ao ka ny olona sa mamono taranaka zany ny atao hoe mpamosavy mialatsiny ao tsy manao tontondro fotsiny any fa ny fihetsika ny mahatonga hiteny zany arariny sady itsy ny zanakao raha mitaraina aty amin'ny atonotony hoe onjam-peo tony mba hifampizarany daholo bizy asa zay hevitry ny olona mpanaraka ny fandarana maheny zavatra zany so de hoe enjana loatra le teniko fa mba hiangavio koa tsika mpanaraka ny fandarana mba hilazany hevitrika inona ny mba feheveranareo azany reny mpianakaviany zany inona mbola reny ihany ve zay ny fanontaniana ngeza indrindra mbola reny ihany ve tena mametaka asindra mba hoe kosa sala amin'ilay fandrofona ny ivelany le hoe mère porteuse tsy mère porteuse mihitsy zany eto sary satria tsisy ohatrany tsisy fitiavana neza raha izany tsy misy fitiavana za tsy mino an'izany eto Madagasikara mbola tsy betsaka zany mère porteuse zany fa misy zavatra tsy ara-dalàna tsy araka ny tokony izy zany fiatsika zany reny zany ohatrany misalasala hiteny hoe azo atsoina hoe reny ve zany manahirana lehilahy telo amby roapolo taona no manoratra mana olontiana 12 taona izy io efa fantatry ny fianakaviany mikasa iroso amin'ny dingana nay nefa tsy avela ka ianao nga efa miasa de tovolahy no antaniko raha mbola tsy miasa ianao de rariny sady itsy ny ray aman-dreny raha tsy manaiky tsy alefalefa amin'ny olona tsy mananasa ny zanany tompoko fa iny ny iveromanareo rano sy rivotra zay fotsiny de mety zany zay foana ny teneniko tovolahy vonona ny andray andraikitra amin'ny ankonany olona manana antonasa mazava tsara ary averomana vady aman-janaka raha mbola tsy mahavelona vady aman-janaka ny asanao de mbola mitadiava zavatra hafa anapina an'io asanao io ray ny atao hoe asan-tselika de am'izay azo antoka ny famelomana vady fa raha zany aza miroso amin'ny fanambadiany zany mampijaly zanak'olona fotsiny raha mampijaly tena tranga anankiray ndresany ty namantsika ity hoe nanana olontiana izy de tena tsy nirara anazy mihitsy sady tsy mba mandefa mesazy na ray aza tena tsapy izy fa nakareti-po de mampijaly tena izy zango inany maha olontiana zany tsy olontianany izy zany amboaro any saina ny fitiavana tompoko andaniny sekilaka tsy mandeha ila mihitsy ny fitiavana tsy maintsy andaniny sy nekelany rehefa tsy mandeha amin'ny andaniny sy nekelany de azanao ohatrany tsy misy miarahaba generaly mba saika hiteny kely azafady hoe tovavy aty le manoratra no hoe lasa be ny saika fa misy miteny foana za hoe masera nefa za tsy masera inona ny mahatonga an'izany masera ka le mipetrapetraka ka le toetranao mipetrapetraka ka ianao maratsy hoe tao masera raha misy tovolahy tena vonona de ianao no anisan'ny vehivavy tokony ho alainy vady olona mipetrapetraka olona malemy paika olona tena azo ifampirarahana zany no ilaina amiko aloha tsy misy maratsy an'izany toetra tsara nge zany teneniko zany ary zany ny toetranao zay no mahatonga anao any izy mipetrapetraka be de izy teo ohatrany masera raiso atao hoe afandokafany zany zavatra zany raiso ny amin'ny lafiny tsara fa zay eritreretina hoe faniliana hoe aheliky ny fiarahamonina fa za mipetrapetraka ohatra mitokatokana de be teny de ahelikeliky ny olona toetra tsara ny anananao ahono generaly mba hovanina inareo mba hovanina ianko eto le resaka ny mba hampandrosonatsika no antony ny fanonganam-panjakana tamin'izy teo aloha teto amintsika maninona nefa mbola toy izao isika nytoetsatsika malagasy nytoetsaitsika tena aza avetrany de ny mpitondra ny toram-bato fa jereo aloha ny tenanao inona ny toetsainao mbola le toetsaina hoe manino dizy teo mbola le misitona hidina ve sa le toetsaina mba hoe vonifanampy de androso
Zay ny tena loza amintsika malagasy ty. Tsika manome ty ny fanotoetrentsika manahoana tia kely voniny risoriso, mpangalatra, mpametsifetsy, mpantainga. Misy an'izany anie. Diza no minao tsiny amin'izany toetra ratsy anananao zany. Iza ny mpitondra fanjakana. Nefa ianao no manao ny ataonao dia ny hafa notoranao vato. Eritrereto tsara aloha ny toe-tsaina. Fa io toe-tsaina io no tena mamoehitra eto amintsika eto Madagasikara. Toe-tsaina. Ary zay tsika hiditra amin'ny fanavaozana. Anisan'ny mila fanavaozana ny toe-tsainy malagasy. Zany ilay hoe miverena amin'ilay sotoavana malagasy. Mifanometana, mifampitantsolika, mifanampy, mifankatia, mifanaja. Zany ingeny kolotsaina malagasy fototra. Ao anatin'ilay hoe fanajana, fifanajana. Natainy mbo mivadika eny an-dalam-piara fa iny. Tsisy makatsony ny fanajana hoe efa lasan'olona eo. Eritrereto amin'izany. Mbola nanantsika ve zany toe-tsaina izany? Ny any am-posinao ary aroniny. Eny ary, izay ny roapolonitra faharoa andesika niaraka hira indray ary. Tsy mampanino na tsy akory ravindiny ny fo mifankatia. Vomaika rea ho an'ireo ny fanaiky sy ny fanaodiana iarady. Na eto na niankafa tsy misy izay manava na zay ko mampiafafa. Fa misy zavatry iray manesika mba hampiray. Fa tena manana mampifandray tsy antery. Naiza lea tsy mampanino na tsy akory ravindiny ny fo mifankatia. Vomaika rea ho an'ireo ny fanaky sy ny fanaodiana iarady. Na eto na niankafa tsy misy izay manavao na zay ko mampiafafa. Fa misy zavatry iray manesika mba hampiray. Fa tena manana mampifandray tsy antery. Sambatra loatra ireo zay mahay miaradia. Miady ampinaritra sy tenako mifangi. Mifampiantsomby eny ombeny hoe mahitia. Tretrika loatra fa tafaray samity. Sambatra loatra ireo zay mahay miaradia. Miady ampinaritra sy tenako mifangi. Mifampiantsomby eny ombeny hoe mahitia. Tretrika loatra fa tafaray samity. Larana
020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 no ahafanareo miditra mivantana ao anatin'izao fandarana izao. Ny tsara marina dia hoe rehefa mbinareo anatin'ny antso vononareo tanteraka ny radio na raha tena tsy maintsy iain'ny feonareo ianareo dia enao farany ambany indrindra ny feony tsy isian'ilay mikikikely maverina makaty amin'ny studio zany. Nyresaka sika teo ny makasika an'ilay hoe fanavozana toe-tsaina fa andia ny 7 andro ny 7 alina ihany koa isika ao anatin'izay ilay fanadiovana ny toe-po toe-panahy. Miarahaba tompoko. Mahovany no afaka miresaka ianao. Iyo. Mba hofanina tompoko. Ya, miainonao. Tsy haiko mijoro vavolombelona ve za sa... Mijoro vavolombelona fa izay mihitsy ny ilanay. Mpanaraka ny général ako. Eny tompoko. Za zany zanako vavimatoa 5 taona. Dia ny lahy matoa 2 taona dia ny anina fahatelo lahako 12 taona. Za mpanaraka ny général. Eny tompoko. Za tsy vita soratra, tsy vita fomba, tsy vita ninina zany. Fa zany no safidy an'izay satria dadanay mbola kely zay dia maty. Dia ny fianakaviana zany tonga dia hita général ilay manambany reny. Zaka dia tsy maintsy ianao zany niezaka ho amin'ny fiainana. Dia ny anahy vadiko izy zany tsy mbola miteny zany mihitsy hoe hisoratra zany na hoe anao raharaha zany. Za mpanaraka anao dia nanaraka izay torohevitra anao indraindray nefa ny anao maherihery ihany ilay fomba famaninao. Dia ny zaka any hoe ray aman-dreny mananatra zany dia narahako. Dia amin'izao fotoana izao zany ireo zanako ireo za zany ny any amin'ny zanako fa za tsy mierikeritra an'izay vadiko hoe hisoratra anaty hisoratra zany fa izay hatafitandreo zany général ny tanjoko. Fa ilay zaza zany endry, tena endry mianatra. Dia ny sosiako indray zany amin'izao ilay fiainana sarotra. Dia matahotra hoe ho tafitako ve ilay zanako sa tsy ho tafitako. Zay ilay sakana anaty ary. Fa efa nanaty no ampiasao ilay hery anaty ho tafitako ireo zanako ireo. Zay ilay finoana. Fa za ilay sakana. Ka eo amin'ilay finoana mihitsy hita ny général. Za raha hoe andeha hivoaka hivavaka na ohatran'izany. Dia ilay vadiko indray manino moa sao ohatrany hoe manakana zany dia ohatrany hoe mampiseho toetra dia za zany miezaka ilay hoe mba tsy hisino problème anaty ilay tokantrano sy hoe mba tsy hanimba sain'ilay ankizy. Dia mandevitra zany dia ohatran'izay Ilay izy ange ilay fandeferana misy ataoko hoe misy fetrany zavatra ny fivavahana ange miaraka amin'Andriamanitra azadininao zany. Zany hoe ny olombelona zany misy lanjany be dia be aminao ny saka nataon'ny olombelona. Toy izay ny antson'Andriamanitra ho anao andeha hamonjy lamesa na andeha hivavaka. Zay dia mba tadidio. Olombelona tsy maharesy Andriamanitra zany. Ary zay ilay resaka finoana. Zay mahatonga amin'ny teny. Raha manana finoana ianao tafito ireo zanaka ireo, finoana tafito ireo zanaka ireo. Kristy tsy nandainga raha niteny hoe raha manana finoana ianao na ohatran'ny voatsinampy aza zay voan-javatra kely indrindra amin'ny zava-maniry mety mahafindra tendrombohitra. Mpandainga ve Kristy raha miteny izany? Mba hovana tompoko. Afaka miresaka ianao fa efa tafiditra. Salama tompoko. Salamo, mba hovano. Ye, mba hovana tompoko. Za tompoko manana zanaka lahy kely 10 taona autiste ilay izy. Miaino? Dia ao fiarahamonina ilay izy zany lasa otana satria ilay fiarahamonina tsy mikompanda ilay izy. Ilay izy. Ratsiratsy ny fifandraisantsika fa ilay izy raha hoe autiste zany dia tsy maintsy olona tena hoe efa manana fahaiza-manao sy traikefa amin'ny fanabeazana zaza autiste. Fa tsy hoe olona miteny ianao fotsiny ohatran'izao fa tsy maintsy olona tena manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa no afaka miresaka aminao tompoko. Mba hovana tompoko. Salama tompoko. Mba hovanao. Salama tompoko. Salama. Afaka miresaka ianao fa efa tafiditra mivantana. Yo. Soda beza tompoko.
tena marina zany za fanaraka ny général foana eny tompoko tena mahafinafisako za efa lehibe ary nanomboka niresaka ny ratsy mandavy ianao eny tompoko hoe amin'izao taona 2026 zao a dia olona manana fahefana zay a tsy haiko hoe fahefana be malasa dasy tany adalany lazy fahefana tany fa tena sasaina hoe olona mpitondra ambony io tsy malala zavatra mitsangy eto firenena mampalahelo sasaina hoe tena inona iady be zany eto vonona be dika niady petraka ny fanontania fa ny tena mahafinaritsahako no jererany fokatry itoizako ateraka de tompo ndra fa misotra tanompo ihany amin'ny fitiavana ny tanindrazana ka le izy ny zany iny teneniko tany am-pendoany ny olo-pirenena tsy maintsy mahalala ny tantara rehefa tsy mahalala tantara ianao dia lalalaovny olona fotsiny ny tantara ny lasa tantara fa ny ankehitriny koa tantara mba ny manana ny ho avy eo anatrehan'izay zava-misy rehefa tsy tenenao le zava-misy ka iny ary ny tantara ho fantatro ireo taranaka reo aditsy andraikitra mihitsy ny mampafantatra ny tantara ny zava-mitranga sy ny zava-misy ny fanazavana hoe zao anaka mahatonga an'io zao mba hovana tompoko salama tompoko mba hovanao mba hofanina mo général tsika rehetra io za mo général manana zanaka 5 taona dia vao nanambady tamin'ny oktobra izy io dia telomenada zany le vadiny dia le anabaziny a lasany Maurice dia le rola zany sisany ao le zokiny novinantoko dia rehefa miteny zany le rafozany zanako a dia zay zavatra fananana rehetra ao an-trano na zavatra ana dia hoe any enitso io mantsy zodany zany dia mikarakara koa zany zareo a dia tolotra hoe ho any enitso nefa le zokony foana le vinantoko foana zany no mikarakara le izy dia marary fo be le zanako hoe naninona hozy izy a no le zanako le vinantoko fa le vadiko foana mikarakara le izy le olona natao hikarakara anazy nefa tsy mikarakara anazy mihitsy dia malahelo be mihitsy le zanako hoe lasa miangajanaka zany le rafozana inona ny tokony atao azy dia mifinaritra no aza mifanakaiky aminy dia manana ny zavatra ataony manokana aza mba mipetrapetraka eo akaikiny fa potika ny fiainanareo raha tsy zany izay fotsiny manana fahaleovan-tena mety ho sarotra amin'ny fiandohana fa aloha lavitra manana fahaleovan-tena tsisy romoromo toy izay mipetraka eo akaikiny rafozana na ny havana nefa hita fahasaranana isan'andro tsotra ny vahaolana mela tsy miara-mipetraka aminy tsy mifanakaiky aminy mba hovana tompoko Bavana topo. Tsika rehetra. Za vehivavy 20 taona. Mipetraka manolona dia indray aman-dreny koa ny ambanivohitra. Telomenada zay zanakin'ilay mamanay. Dia dadinay moa zany efa maty fa izy mipetraka any an-tanàna dia izy indray nefa miteraka amina olona raha izay. Miteraka zaza hafa koatra any Menada izay maha-telomenadanay. Rehefa izy moa zany mipetraka any dia mangataka vola ty aminay izy ay Menada efa miasa ty amin'ny faritra fa izy any an-tanàna. Dia mangataka vola aminay izy mba andefasana vola ohatr'izany dia andefasana vola nefa ilay vola rehefa tsy hanaovany inona fa dia hanaovany indrindrandrindra fotsiny. Sy aza mandefa tsony. Izy nefa tsy mipetraka ao an-tanàna fa izy mandeha makany amin'ilay rain-janany foana dia tsy tsara. Dia aza mandefa vola tsony hoa. Efa fantatra reo fanaovany izay rendrarendrany dia aza mandefa tsony. Dia mba miteny anazy izay Menada tokony izany mba hoe mba ahoana izany ilay ao an-tanàna dia izay miteny indray ilay izay efa hoe izay kely zanak'ilay hoe hono iteny azy olon-dehibe fa izy mahalala ny tokony ataony dia izany zany anapa-kevitra hoe tsy resaka aminazy tsony sady tsy handefa vola aminazy. Zay ny fahendrena. Azonao sady tsy sahira-tsaina ianao ny tsy mampirisika azy andanindany vola fahatany satria zavatra tsy ny sasary. Zay ny fahendrena. Mety. Mety tena mety.
ia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no ahafahanareo miantso mivantana aminay raha tokoa ianareo ny eritreritra an'ileo ihany me anampy no ny fisian'ilay zandrinareo ny aminazy dia tonga dia to mivantana any amin'ilay zaza tokony andefan'ilay fanampiana ilay fanampiana fa tsy atao any amin'ireny intsony mba hovanina tompoko mba hovanina tompoko miarahaba tsika rehetra miarahaba tompoko ento marangovotra général ny teny mangovotra mieritreritra n'ilay teninao tany am-piandohany reny hoe tena ahoana ny firenetsika satria venant d'un président d'une institution manao déclaration ohatr'ireny hoe misy miaramila tsy ara-dalàna miditra eto amintsika za moa tsy hoe anahavaiza izy nahavaiza zany nahavany ninana inona dia za zany mieritreritra hoe sao dia mba zavatra tokony fampiresahany zareo tany amin'ny fitadiavana solution tany ny zavatra resahana mba tsy resahana déclarenao anatina vaovao ohatr'ireny izy dia ohatrany tena marina mihitsy ilay teninao hoe mangovotra hoe ahoana ity fiarovam-pirenetsika ity dia ahoana ny mesure raisina par rapport amin'izany dia manao antso avy zany hoe ahoana firenetsika sy ny rehetrarehetra ny mesure angamba ny tokony ho déclarena efa mandray andraikitra ny fitondram-panjakana efa manao izay azo atao ny manam-pahefana tandrifa ny zavatra ohatr'ireny zany tsara dinihana tsara ihany hoe lazaina ve satria le zay le hoe toute vérité n'est pas bonne à dire zay indrindra matsy mampiorotra ny azy zany araky nefa lazaiko tamin'ny famelabelaran-kevitra teo ny voalohany tokony mihetsika dia ny ministra ndrarambahiny miantso ny maso ivo fa anao eran-tany zany toko hoe inony ty zavatra ataonareo ty ary rehefa mbola mijirijiry izy hoe tsy mambevaly mivavao tapahana ny fifandraisana aloha fa azo averina indray iny fa tapahana aloha tena tsy maintsy marina mihitsy ny fanapahana ny fifandraisana za milaza anareo fa raha tsahany zany ny malagasy miazakazaka manao tongotra katoka ny frantsay amahan'le olana raha io ny zavatra hiteraka mielany eto Madagasikara fa tsy manao an'izany ao amin'ny rambahiny aloha ny etom-poana zay vao ny maramila hoe tena misy marina ve ary vitan'ny miaramila ve ny sambotra an'ireo maramila vazaha zay tsy ara-dalàna ny ahatongavana azo samborina ange zany rehefa miteona tiada raha ianao ve mahita hoe maramila tsy ara-dalàna fa malagasy rehefa nao an'ny frantsa tsy tonga dia samboriny frantsay tonga dia samboriny zay ny fantatro eny ary tompoko zay ihany koa no namarana ny fiarahana tamin'ity androany ity raha toy nareo iresaka mivantana amin'ny mpanabe ny général des erreurs Makavelo dia miantso ny 032 07 201 51 ianareo avy any amin'ny faritra manomboka amin'ny 5 ora sasany ariva no miantso azy dia ny fandaharantsika mazava ho azy miverina isaky ny alatsinainy amin'ny 4 ora sasany alina zany ny ankoatran'izay raha manam-potoana ianareo iverenana ijerena azy ndray sy enona ny fandarana dia efa azonareo jerena ao amin'ny YouTube ny RDP zany izay fandarana izay dia makasitraka anao ray aman-dreny vahiny tanatin'ny fandarana misaotra amin'ny Bruno makasitraka ny lanto tao amin'ny fampitanany sary dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko makasiraka anareo teo ny rahalahy zany amin'izay dia fandraisana anjara tamin'ny fampitanany dinidinika nataontsika teto dia manao andra-beona anareo sy mpanaraka ny fandarantsika veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina